Zadino alakamisy ho amin'ny rapitso indray zany nivoaka larana vaovaon'ny gazety Soa. Ahitantsika torohevitra maro samihafa ny larana fa 7 ary no indro fitinina amintsika fohifohy ny lohateny misongadina ao anatin'izay gazety izay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy mifandao. Mazava ho azy fa ny lamody hoeto Mainjaka amin'ny farany taona no hitanao ao anatin'ity laharana fa 7 ny gazety Soa ity, izay laharana farany amin'ity taona 13 ity. Torohevitra sy paikady maro samihafa no entin'ny mamasoa aminao, hanatsara ny endrika amam-bikanao raha andeha hilanonana amin'izao farany taona izao. Eo ihany koa ny fikojakojana amin'ny fahasalamana mba hananana toe-batana salama sy tomady amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao. Alao ireo torohevitra ireo toy ny fitsipinanana tokony arahana, ireo tetikady isorohanareo mararirary kely rehefa avy ny lanonana sy ny sisa. Ankoatr'ireo dia ho hitanao ihany koa ny momba ny finoana sy ny tantara kely mahavariana isan-karazany avy any ampitany. Toy ny isaky ny alakamisy faran'ny volana moa dia ho hitanao ato anatin'ny pejy 7 ny Soa ny gazety Valia, izay irarian'ny Avatsa UPM farany taona sambatra ho aminao mpamaky sahady. Eto ary dia mirary soa sahady antsika mpamaky ajaina, anao farany taona sambatra avokoa ny gazety Soa sy ny gazety Valia. Tompoko lasy tompoko vavy izay ihany koa no azona roso tamin'ity takarivan'ny andro Noely ity. Isorana feno no nanaraka izany hatramin'ny farany mirary soa sy fiahombiazana ho antsika ny tokantrano any avy eto aniva fahita lavitra matv mirary soa.